vahoaka malagasy rehetra mpanaraka ity fandarana ity ary miarahaba ihany koa indrindraindrindra ny sika avy any amin'iny distrika Antsirabe teo iny. Marina tokoa izay fa misy ohatran'ny karazana geografika somaro sarotsarotra kely ny ao amin'ny distrika Antsirabe faharoa noho ny toetany sy eo ihany koa ny pozipozin'ny toerana izay hitantsika fa sarosaro-dalana kely any amin'ny toerana tsirairay iny. Misy ihany ireo toerana izay efa tsaratsara ny lalana amin'izao fotoana izao nefa mbola maro dia maro dia maro mihitsy raha ho an'ny distrika Antsirabe faharoa ny lalana izay hitantsika fa tena ratsy dia ratsy tokoa. Hiezaka tsika no hanatsara izany toetran'ny lalana any amin'ny distrika Antsirabe faharoa izany. Mety hoe ho tafiditra ao anatin'ny tolo-dalàna hoentinao eny anivon'ny Antenimera ve zany, Antenimera-pirenena ve zany raha ohatra hoe mbity koa amin'izay mahasolombavambahoaka ny toeran'izay ianao amin'ny hoe fanitsinana ny lafin'ny ara-jeografika io? Ie, anisan'ny fanatsarana moa zany tokony hoentin'ny solombavambahoaka ary efa mino aho fa mety efa nitondra an'izany ireo teo aloha fa mety misy tsy ampy kely. Noho izany tsika tonga ny fotoana izay hitondrantsika hanatsarantsika izay fanatsarana ny toerana iny indrindraindrindra fa eo amin'ny lafin'ny toe-karena ihany koa satria maro no vokatra avy any amin'iny toerana iny izay rahantsika mahalala toy ny paoma, eo ihany koa ny karaoty sy ny ovy izay mampalaza ny fatrovakinà karatra dia mino aho fa angambany tokony ho hatsaraina izy ireny ary mety mino aho fa ny opérateur izay mikasa hanao an'izy ireny na efa manao ihany koa amin'izao fotoana izao dia ho faly rehefa tonga ny fotoana izay hanatsarana ireny. Ny fandrosoana koa dia ny hoe ny fahatsaran'ny lalana aloha voalohany indrindra afaka hamohan'ny olona ny vokany satria raha ohatra ka ratsy ny lalana dia lasa vidian'ny olona mora ny vokatra. Noho izany tsy miamitombo no arikarentsika eto Madagasikara fa lasa miaina dia raha ohatra ka tsara ny lalana dia afaka mamoaka ny vokatra na dia ilay mpamboly ara dia afaka mitondra ny vokany ary miakatra ambonimbony kokoa ny arikarena malagasy amin'izay fotoana izay. Ianao mpandraraha androany 20 Martsa, mety hoe efa mahita ve ianao hoe efa miaina ao anatin'ny fahaleovantena ara-toe-karentsika tompoko? Eny tena tsara aloha dia hoe nanomboka tamin'ny tao hoe passation na ny hoe famindram-pahefana teo amin'ny voalohan'ny repoblika izay misy ankehitriny sy ny taloha dia hita fa efa hoe taratra ny demokrasia. Noho izany tsika tamin'ireny fotoana ireny raha ny ahiahy hoe misy zavatra iseho ohatra zao dia ankehitriny tsika dia efa mahita fa raha 3% na 5% izy tamin'izany fotoana izany dia efa hita fa manomboka miakatra tsika amin'izao fotoana izao satria izay ihany koa ilay atao hoe taratra ny demokrasia amin'ny firenena anankiray ny fitombon'ny arikarena fobe ao anatin'ny mahafirenena anankiray. Inona zany tena hoe lara-pahamianao anao ao anatin'ny faritra Antsirabe iny eo amin'izay resaka hoe fidirana amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity raha hoe tonga amin'izay toerana izay? Eny, ny lara-pahamiana moa efa ao anatin'ny rafitra izay misy eo aminay dia ny fanatsarana alohany ireny foto-drafitr'asa izay efa misy ireny ataontsika hoe ny fanatsarana fa eo ihany koa ny fanamboarana izay mbola atao tokony atao ary maro ny commune izay ataontsika hoe tsy misy an'ireny foto-drafitr'asa ireny ohatra ny tsena, ny lalana izay mifampiresantsika teo dia anisan'ny tena mampikakaiky amin'ny vahoaka mihitsy amin'ny faritra iny ary rehefa tonga ny fahavaratra tena misy tsy afaka mihitsy raha tsy ireny camion sisisy ireny. Noho izany rehefa mba vita izay lalana izay dia afaka manatsara fa eo ihany koa ny tsena izay ahafahan'ny vahoaka mifanerasera dia anisan'ny zavatra goavana ary eo ihany koa ny fanatsarana ireo tranom-panjakana izay anisan'ny faneraserahan'ny vahoaka dia tokony hiakatra ho azy ny arikarena fobe amin'ny faritra iny rehefa mipetraka ireo zavatra anankitelo izay anisan'ny goavana ao anatin'ny distrika Antsirabe faharoa ireo. Manao ahoana ny herintsika manoloana an'ireo mpifaniana? Amin'izao fotoana izao satria ny mpifaniana tokoa dia misy na ataontsika hoe efa teo ary efa manamaha izy azy, efa maro ny mety ho zava-bitany, eo koa ny vaovao izay ataontsika hoe mitady mba hipetraka amin'ny toerana mba hitondrany amin'ny
solombava vahoaka azy tokoa ary ipiatrahany amin'izay toeran'izay dia mafy de mafy ny any satria rahantsika malala ary ilantsika mahafantatra fa ny zava-misy teo aloha dia tsy ho tataraiko tsony hiezaka ny tena mba hitondra ny hevitra izay hoentina amin'ny vahoaka ary ezaka koa ny ekipa rehetra ary sorako mialoha ny ekipa rehetra zay efa natoerana amin'izao fotoana zao manaparitaka amin'ny vahoaka ny fomba fijery ary ny fomba hitondrana ihany koa ny système zay hoentina mba hahafahana manatsara ilay tanindrazana ny aviana satria mahatsiaro ny tena fa tokony hitondra anjara biriky ho amin'ilay tanindrazana mba hahafahana izy ireo miara-miaina toa ny rehetrarehetra mba hahafahana ihany koa mikoka ny mamy amin'izay toekarena ananantsika eto Madagasikara.